sampana mpamonjy vohiny nisokatra androany ny fankalazana ny fahafitopolo taonany. Fanadinana CEPE Blanc ny enan-taham-pahombiazan'ireo mpianatra. Isorana ny fanjohinao ny fahita lavitra MBS amin'izao matinaly izao tonga soa atao amin'ny fotoana ny vaovao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Bola Andriamatoa Tsay Christian Atrano no voatendry ho Praiminisitra lehibe ny gouvernemanta araka ny fanendrena izay natao tamin'ny folakandro ny androany teo izay. Raha tsy ivina dia fanotelo ny sesy izao no nanendrena Andriamatoa Tsay Christian hitantana n'izany gouvernemanta izany to a Madagascar. Ny voalohany dia tamin'ny fananganana ny gouvernemanta iraisana taorian'ny tolona izay nataony solombavambahoaka telo amby fitopolo tamin'ny taona 2024 izay nentina nanatanteraka ny fifidianana teto amin'ny tany sy ny firenena. Taorian izay fifidianana izay moa dia mbola voatendry ny filoham-pirenena ihany hitantana ny gouvernemanta tamin'ny nandraisana ny fitondrana ny Andriamatoa Tsay Christian ary nandritra ny fito volana teo izay no niasany niaraka tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Ny anty indray ny fantelony izay nanendrena azy hatrany mbola hitantana n'izany gouvernemanta malagasy izany. Andrasana afaka tsy ho ela moa ny tsangana ny gouvernemanta vaovao indray tary ny Andriamatoa Tsay Christian. Fa eo amin'ny lafiny fampianarana ambony dia nagnano fanambarana androany ny CSS manoloana taoriany ny fivoriana izay notanteran'izy ireo tamin'ny 12 ny volana Jolay loso teo iny. Tsy mbola nisy voavaly ny fangatahana izay efa nalefa ny tany anivo ny tompon'andraikitra mpanjakana Isa-Tsokajiny manoloana izay fitakiana izay na dia efa navoaka tamin'ny 17 ny volana Aprily 2024 aza izany. Manaitra ny fitondram-panjakana araka izany ny fikambana ny mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny université mba hamaly ny fangatahan'izy ireo izay efa naharitra antaonany maro. Edena Eliano mitatitra ny andindininy. Araka ny tapaka nandritra ny fivoriany sendika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo dia toy izao ny taratasy nomena izy ireo ny tompon'andraikitra Isa-Tsokajiny. Antony fanairana amin'ny fampiarana ireo voarakitra ao anatin'ny note d'audience numéro 105 CAB/PM tamin'ny 7 Aprily 2024. Mandeha ny fotoana ary tsy mitsahatra ny mametra-panontaniana ny maro amin'ny mpikambana CSS sampana Antananarivo kasika ny fanatanterana ireo teboka misa 7 voarakitra ao anatin'ny note d'audience numéro 105 CAB/PM tamin'ny 7 Aprily 2024. Noho izany dia nivory ny birao ny CSS sampana Antananarivo nanomboka tamin'ny 12 ary ny farana tamin'ny 2 ora. Tapakary fa manaitra ny tompon'andraikitry ny ministera PIA mba andefa tsy misy atakandro any amin'ny fiadidinany primature ireo antota taratasy momba ny fangatahany dérogation spéciale pour maintien en activité aoka tsy atao sorona ny fiainan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Faharoa, miantso ny ministera PIA mba andefa haingana any amin'ny fiadidinany primature ny profo manamarina ny fandaninany vola izay tokony efa nanefana ny tampikaroany indemnité de recherche et d'investigation taona 2024 zon'ireo retraité chercheur ary manainga ny tompona ndraiky mpanjakana voakasika mba andony tampikaroana taona 2024 ho an'ny retraité chercheur. Mila alomantolo ary aingana ny trosa rehetra ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra toy ny heure complémentaire première tranche 2016-2017 ho an'ny vacataire sy ny deuxième tranche 2016-2017 ary indrindra ny heure complémentaire deuxième tranche 2015-2016 ho an'ireo mpampianatra mpikaroka misy 10 ao amin'ny ex-faculté d'Aix. Mila fikarakarana sy fanaraha-maso akaiky avy amin'ireo tompon'andraikitra isanambaratongany ny momba n'ireo classement ho an'ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra misa 10 araka ny note d'audience numéro 105 CAB/PM teboka faharoa. Ho tandrovina hatrany ny isian'ny fitoniana maharitra eo amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansa ao anatin'ny fanajana ny zo sy ny asin'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Ny mitabetsy lanomamba
natao teto Akatso ny fa 4 Jolay 2024 ny birao ny CSS sampana Antananarivo. Eo amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany saingy eny amin'ny ambaratonga fototra kosa tsapa fanihena ny tahapahombiazana sy ny tahapavitriana ho an'ireo katita kely izay hiatrika ny fanadinana CEPE raha tazanina amin'ny vokatry ny CEPE blanc na ny fanadinana andrana izay natao teto Antananarivo tao anatin'ny fiarapadidim-pampianarana eto Antananarivo izany satria tsy misy afa-tsy 13 faingo 570 isanjato monja izany tahapahombiazana izany raha oharina tamin'ny taona lasa dia nidina tokoa izany. Edena Elia Manora-Ndremalala. Ny ena 13 faingo 570 isanjato ny tahapahombiazana tamin'ny fanadinana andrana CEPE izay notanterana tamin'ny fiandohany ity herinandro ity raha hoan'ny teto amin'ny sisy koa Antananarivo manokana. Raha toa ka misy 2,570 ireo mpiadina niatrika izany dia ny 5,32 amin'ireo ihany no afaka tamin'ny fanadinana io. Antony maro no nampiaina ity tahapahombiazana ankizy niatrika ny fanadinam-panjakana ity. Eo ny lafiny politika, ny fantrana, ny fikorotana ny raharam-pirenena ankehitriny, fa indrindra ihany koa ny fiovaovana sy ny fikorotana ny fandaharam-potoana ny fampianarana amin'izao. Etsakilan'izay, mangony fotsiny ny tsy fandraisan'ireo mpampianatra framma ny tampi-karamany ka anaova ny fandrahonana ny ampiatony ny fanadinam-panjakana maro samihafa. Tao anatin'ny 10 taona izao, tsy zarizary ny fanaraha-maso sy ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Miena isan'andro ny tahapavitrian'ny ankizy, any ka mampiena ny tahapahaizana ihany koa izany. Raha ny tatitra farana avoaka ny mix taoriany ny fanadihadiana nataon'izy ireo, dia manodidina ny 5 isanjato faingo 3 sisa ireo ankizy zara raha mahavita fianarana hatreo amin'ny ambaratonga faharoa. Eny amin'ny 20 isanjato kosa ireo navita ny fianarana dia ho anivony ambaratonga fototra. Ny faritra Imelakiny no tena ahitana fianarana ity tahapavitriana miditra an-tsekoly ity. 30 isanjato izany ho an'ny ambaratonga fototra, 20 isanjato ho an'ny ambaratonga voalohany ary 3 isanjato ho an'ny ambaratonga faharoa. Ho an'ireo toerana sarodalana sy lavitra sekoly matetika no tena malaina hiditra an-tsekoly. Faritra maro eto Madagasikara ihany koa no mbola miaina ao anatin'izany sekoly tsy misy rindrina izany. Hatreto anefa tsy mbola hita taratra ao anatin'ny finiavan'ny fitondrana ankehitriny ny anaovain-dohan-draharaha ity tontolo ny fampianarana ity izay tena latsaka ankaterena amin'izao. Isan'ireo sehatra lasibatra nanomboka ny taona 2024 ary tsy mbola mety tafarina hatramin'izao ny sehatry ny fampianarana. Profon'izany ny fitokonana miseho amin'ny endrika maro ataon'ireo mpampianatra noho ny fangatahan'izy ireo izay mbola tsy mivaly. Eo ihany koa ny fitokonan'ireo mpianatra manomboka eny amin'ny ambaratonga voalohany hatramin'ny ambaratonga ambony. Isan'ny tsy ampy eto amintsika ny fanomezana fampiofanana ireo mpampianatra, ny fanomezana tambi-karama sahaza azy, ny fanamorana ny fidirana ankizy any an-tsekoly toy ny fiantohana maimaim-poana ny saram-pianarana, ary indrindra ny fampiofanana sy fanentanana ireo ray aman-dreny mba tsy hanao ambanin-javatra ny fampianarana ny ankizy. Fa mankalaza ny 70 taona nijoroany ny sampana mpamonjy voina eto Antananarivo renivohitra ka tamin'ity androany ity dia fitaom-pivavahana iraisam-pinoana no nandesina nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy. Nambarany avy anivo ny fiadidina ny commune Antananarivo renivohitra moa fa anisan'ny targetra ny fampivarana ny tontolo ny asa famonjena voina izay andreketan'izy ireo amin'izao fankalazana ny 70 taona izao. Germaine Menjanahary, Erzora Jonarfony. Hiaro ny vahoaka sy ny fananany, io no isan'ny foto-kevitra izay joroany ny sampana mpamonjy voina nandritra ny 70 taona izay ary hatramin'izao. Isan'ny sampana iray lehibe manana andraikitra goavana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny sampana mpamonjy voina. Raha ny fanazavana izay voaray dia tsy mora ny zavatra izay nolalovana teo amin'ny sehatry ny fanatanterana ny asa, indrindra fa teo amin'ny ara-pitaovana. Nanamafy ny lehibe ny mpanolontsaina ny commune fa targetra ny ampivoarana ny asan'izy ireo, indrindra fa amin'ny fanampiana ara-pitaovana mba ahafahany manatanteraka ny asa famonjena voina araka ny tokony ho izy. Sampana iray izay tsy afa-misaraka amin'ny commune raha teo ny sampana mpamonjy voina. Ahafahantsika manatsara mandrakariva ny fanatsarana, ny fomba fiasa
manetana koa an'ireo ataontsika hoe partenaire satria ireo no mitondra ny traikefa ny voalohany indrindra ary manampy antsika koa ara-pitaovana koa zany zavatra zany dia tsy atao ambanin-javatra mihitsy satria mivoatra ny tanàna milehibe ny zavatra ndraiketina dia miova koa na ny fomba fitondrana ny asa ny fitaovana ampiasaina sy ny sisa ny sisa tadiko tsara fa ny fitaovana ampiasain'ireo dia tsy vaovao daholo akory fa nefa taloha no antsaraina kanefa koa misy ny tsara sitrapo avy ny dilam-bato ny fitenenana mitondra fitaovana mameantsika fitaovana jereo tsara reny tamin'ny maso lehibe teo amin'ny mamasina vao tsy ela teo reny fa betsaka ny fitaovana vaovao zay tonga zay koa dia mitaky ny atao hoe fiofanana isan'andro isan'ora ataon'ireo mpampiasa n'ireny fitaovana ireny. Fotoam-pivavahana lehibe teny amin'ny fiangonana iraisam-pinoana Ampahibé no nentina nanokafana ny fotoam-pankalazana ny fa 70 taona. Tonga niatrika izany avokoa ireo olo manan-kaja maro, sivily sy miaramila. Nisy olo tena nibe ny tanàna izay natana ny filohan'ny mpanolontsaina, ny lefitra voalohany sy faharoa ho an'ny be ny tanàna. Tsara moa ny manamarika fa ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana no miay ny fankalazana ny fa 70 taona ho an'ny sampana mpamonjy voina ity. Fa mitohy ny targetra izay napetraka ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana ny amin'ny ezaka fanamboarana ny reny lalan-kely jiaby any anatin'ny fokontany ataonivon'ny boriboritany enina ireny. Anisany nahazo tombontsoa tamin'izany tamin'ity nany ity ny teny amin'ny faritry Andohatapenaka iny izay lalan-kely mirefy 20 metatra no namboarina tamin'ny izany. Nisy moa ny tompon'andraikitra avy anivon'ny boriboritany voalohany izay nanao ny fidinana ifotony nijery ny fizotra ny asa. Germaine Nomenjanahary sy Erzo Rajoanarivony no mitatitra n'izay vaovao izay. Ankoatra ny fitohanana dia betsaka amin'ny malagasy no mijaly sy sahirana no ny fampotehan'ireo foto-drafitrasa maro eny fa hatreny anelakelan-trano. Isan'ny zavatra iray azo tsapahitana amin'izany ny fampotehan'ireo lalankely maro any anaty tanàna ankoatra ny fahadobon-drano rehefa tonga ny fahavaratra. Ho an'ny boriboritany voalohany dia ny teo anivon'ny fokontany Andohatapenaka no nanaovan'ny komuna Antananarivo renivohitra asa lalankely. Ity lalana ity izay isan'ny mampijaly ireo mponina eny an-toerany sy ny manodidina satria eto avokoa no mantsaka rano izy ireo nefa tsy hita ny ametrahana ny tongotra rehefa miakatra ny rano na ao anatin'ny fotoam-pahavaratra. Nambaran'ny lefitra faharoa ny lehiben'ny boriboritany voalohany fa ezana ny ametraka tahaka izao avokoa isaky ny fokontany misa 470 izay mandrafitra ny boriboritany. Lalan-kely zany mirefy 20 metatra zany izy io ny safidianana manokana anazy moa zany dia raha tsika malala fa raha izao toerana hitantsika zao dia eto no famezivezen'ny olona zany eto amin'ity quartier ity satria eto misy foto-drafitrasa izay fangalana rano ty toerana ity rehefa tonga ny fahavaratra na tsy fahavaratra zany dia feno fotaka feno rano dia izay zany ny safidianana manokana. Betsaka moa zany ireo asa izay atao eny anelakelan-trano zany eto amin'ny boriboritany voalohany eto amin'ny 44 fokontany dia ny safidianana ireo moa zany dia hoe iza ny tena laharam-pahamehana tokony atao satria raha ny fangatahana eto amin'ny boriboritany voalohany moa dia betsaka zany ny fangatahana zany anaovana an'izany asa zany lalankely zany ka natomboka eto moa zany zao aso zao ary ny 470 fokontany zany dia zahana anaovana zao lalankely zao. Velom-pisaorana any ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ireo mponina indrindra fa ireo mpatsaka rano eny an-toerana satria manala ny fahasahiranan'izy ireo tanteraka ny fahavitan'ny lalankely raha ny nambaran'izy ireo. Ito koa dia vijaliana isaky ny fahavaratra zany dia misaotra ny zary tena mpikarakara zay amin'izao satria na andeha hianatra ary mpianatra dia babena tsotro napita aloha ndray dia avy eo pita ndray dia hitany koa mifatsakana izao dia mijaly zay rehefa matsaka tsaty ny rano. Orana na orana kely ary petsapetra be to dia mirobotsa be. Netefan'ny etaetan'ny mponina tokoa tamin'ny zavatra nisy teto. Mandray fokotana roa izy ity zany Andohatapenaka voalohany sy Andohatapenaka fahatelo zay no fangaro ato le mponina ka dia fisaorana lehibe zany ho an'izay boriboritany voalohany zay. Nanamafy moa ny lefitra faharoa ny lehiben'ny boriboritany voalohany fa misy ny ambaratonga araina amin'ny fanatanterahana ny asa tahaka izao isaky ny fokontany. Ankoatra izay dia nambarany ihany koa fa zava-dehibe ny fikajian'ny tsirairay ny zava-bita tahaka izao izay mbola isan'olana goavana raiky tapitsaka amin'ny malagasy mantsy ny tsy fanajana izany noho ny zava-nisy ara-politika niseho teto amin'ny firenena.
andraikitry ny rehetra arak'izany ny mikojakoja ny zavabita mba olovainy taranaka faramandimby. Lafa mavao hafa kosa indray efa iarahantsika mafantatra fa misy ny fikarakarana etsika maro samihafa eto Antananarivo renivohitra eto ary toerana maro no azo ikarakarana an'izany. Misy ny dingana sy ny fandaminana izay tsy maintsy arahana rehefa ikarakara etsika ary tsy maintsy mandalo ambaratonga vitsivitsy izany ho an'ireo mpikarakara an'izany. Ho fisorohana ny disadisa sy ny mety hokorontana miseho. Nagnano fanadidina manodidina izay indrindra Inoro Fitiavana sy Mathieu Prince hoarantsika vetrany. Mbola maro amin'ny olona no tsy mahafantatra loatra ny dingana rana rehefa ikarakara etsika iray. Misy ny efa mahafantatra kanefa minitsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra efa mipetraka. Anisan'ny tsy maintsy atao ohatra ny fanaovana taratasy fangatahana eny anivon'ny commune Antananarivo renivohitra araka ny loharanom-baovao azo. Ao anatin'izany, mila fankatoavana avy amin'ny ramatoabe ny tanàna Lalao Ravalomanana vao afaka miroso amin'ny fampiasana ilay toerana anaovana etsika ny tompon'andraikitra. Aorian'izay, mila hoentina eny anivon'ny préfet de police ny raharaha ho fisorohana ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny tranga mety iseho toy ny korontana izany. Dingana natao zany dia manao fangatahana makaty amin'ny commune urbaine Antananarivo hoe na anao etsika hira zantsary ianao na etsika hira na misy zavatra événement atao zany dia tsy maintsy mangataka ty amin'ny commune urbaine Antananarivo ianao maka ny alalana. Ny alalana dia alohana tonga vanan'ny fanomezana alalana dia tsy maintsy ny confirmenao tsara zany hoe tenenao tsara hoe ary amin'ny trampokon'olona Analakely zay nanao spectacle na ary amin'ny trampokon'olona Isotra na eny amin'ny Kianjaben'ny Mahamasina na ny Alarobia. Alefa manokana ny fangatahana amin'ny ramatoabe an-tanàna dia ny avy aty amin'ny bureau aty amin'ny cabinet ny ramatoa ny ben'ny tanàna zany no mandefa makany amin'ny direction ny culture et vie communautaire de CVC fahafantarany olona azy moa izay fampanao ny etsika zany dia izay no mijery hoe libre ve ny kianja na toerana izay karakarana an'izay etsika izay dia manome zahay ny alalana zany hoe afaka ampiasainareo io toerana io ary amin'izay alalana izay dia tsy maintsy jerenay tenenay ao anatin'ilay alalana zany hoe misy ny ofan'ny site izay ampiasaina zany araky ny efa tapaka atao amin'ny fiadidinan'ny Antananarivo misy barema misy ofany zany reny dia miaraka amin'iny fanomezanay ny alalana iny tsy maintsy mandeha makany amin'ny préfet de police maka lalana ihany koa satria famorina vahoaka le izy mba tsy siny hoe fialana ndraikitra indray amin'ny zavatra organisena ohatran'ireny fa ny préfet de police zany no manome ny izay fahalalana zay hoe afaka atao le izy ny afaka atao satria ao anatin'le fangatahana omenay le alalana omenay dia misy hoe tompona ndraikitra manontolo amin'izay etsika izay ataony izay olona mikarakara ny zavatra ho atao zany na rindrakirana ny etsika amorinana vahoaka. Tsara ny mampatsiahy fa ny fiadidin'ny tanàna Antananarivo renivohitra no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanomezana lalana ny amin'ny fahazona mampiasa ny toerana iray anaovana etsika. Ilaina araka izany ny fanarana ny fandaminana mipetraka mba hisiny ny fifanajana. Fanotokanana tamin'ity androany ity ihany koa ny toerana antsoina hoe Canal Olympia eny Andotapenaka izay ivitoerana fanaovana ny fizahavana ny sarimihetsika sy fialamboly. Ho fampiakarana ny kalitaony izany toeram-pialamboly izany moa no anisany nananganana n'izany toerana izany. Noro Fitiavana sy Mathieu Prince no teny antoerana mitatitra ny vaovao. Anisan'ny sakana tsy hahafahan'ny tsiraray mivelatra raha-tsaina ny tsy fahampiany ny toeram-pialamboly toy ny fijerena ny sarimihetsika. Tsy ny tanora ny ankizy ny olon-tsotra ihany no mila izay toerana fijerena sarimihetsika izay fa ny mpanakanto ihany koa mba ahafahan'izy ireo maneho ny talenta sy ny kanto izay angaliany. Manoloana izany indrindra no antony nananganana ny toerana iray fijerena sarimihetsika eny Andotapenaka anasongadinana ny mpanakanto sy ny etsika kulturaly. Ny fidirana amin'ny fijerevana ny horonan-tsary dia royal ho an'ny séance tsotra dia 7 arivo izy ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona. Ny horonan-tsary
mandeha ato dia zay rehetra faraparany nivoaka eran-tany dia ny amin'ilay herinandro voalohany misy programme spécial izany hoe le best of le film tena nalaza zany nandritra n'ilay volana vitsivitsy teo aloha teo mandritra n'ilay herinandro iny no alefa aloha dia ao aorianan'izay manaraka an'ilay programme rehetra eraky ny salina amin'izay ny horonan-tsary mandeha ato toerany. Totosa androany ny fanokanana ny toerana fijerena sary mihetsika kanaly Olympia Ndota-penaka. Isokatra ho an'ny rehetra izany manomboka rahampito sabotsy 20 Jolay. Manomboka ny talata hatramin'ny alahady kosa no misokatra izany ao anatin'ny herinandro. Ankoatra izay, anisan'ireo tambajotra voalohany hanatoerana fijerena sary mihetsika sy hetsika kultoraly aty Afrika ny kanal Olympia. Ankoatry Madagasikara, toerana fijerena sary mihetsika misy 320 no efa misokatra ihany koa amin'izao, toy ny any Burkina Faso, Sénégal, Bénin, Guinée, Cameroun, Gabon. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia notanterahana tany Le Caire renivohitry Egypte ny fisarihana tongavana amin'ny dingana famaranana ny fiadina ny amboaran'ny Afrika amin'ny taranja baolina kitra andiany 17 hatao an'ny Cameroun amin'ny taona 2024 andray anjara amin'izany i Madagasikara. Edena Elias Mathieu Prince no mitatitra ny fampahafantarana momban'izay. Ny alakamisy 20 Jolay 2024 no nanaovana ny fisarihana ireo ekipa pirenena iray vondrona ao anatin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra andiany 17 tanterahana any Cameroun amin'ny taona 2024. Nozaraina anaty vondrona misy 12 ahitana ekipa efatra avy ny mpifaninana ka izay tafavoaka amin'ny lalao savana nando mandroso sy miverina ny efatra amin'ireo. Tafaraka ao amin'ny vondrona ka i Madagascar, Côte d'Ivoire, Niger ary Éthiopie. Amin'ny 7 Oktobra hatramin'ny 12 Oktobra 2024 zao no andro voalohany amin'ny fifantsanana izay fanatrehan'ireo ekipa pirenena miisa 8 dia i Liberia, Maurice, Tchad, Sao Tomé, Djibouti, Gambie, Soudan Atsimo ary Seychelles. Ary izay ekipa efatra tafita amin'ireo no mameno ho 20 ireo ekipa ifaninana amin'ny kanina 2024. Ny 12 hatramin'ny 17 Novambra 2024 kosa no andro faharoa. Ny 13 Aogositra 2024 no andro fahatelo. Ny 4 Septambra 2024 no andro fahaefatra. Ny 5 Oktobra hatramin'ny 13 Oktobra 2024 no andro fahadimy ary tanterahana ny 9 hatramin'ny 7 Novambra 2024 kosa no andro fahaenina farany. Aorian'io eninandro ifantsanan'io no ho fantatra ny ekipa roa isaky ny vondrona tafiaka hatramin'ny dingana manaraka. Mariana moa fa tonga dia tafiakatra hatrany amin'ny dingana famaranana i Cameroun no izy mpampiatrano ity andiany 17 ity. Mandritra io eninandro lalao mandroso sy miverina fifantsanana anaty vondrona io no azona ny tapakila ho an'ny Cameroun amin'ireto ekipa pirenena ireto. Tsara ny mampatsiahy antsika jiaby fa tanterahana amin'ity matonaly ity niany amin'ny 10 ora zao no anaovana ny lalao famaranana ho an'ny fiadinany tompon-daka ny baolina kitra eto Afrika na ny CAN 2022 izany iona ny Sénégal sy Algérie. Fa vaovaon'ny toetry ny andro eo dia horatsy ny andro amin'ity farany herinandro ity araka ny vaovao nambarany avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Isy ny anticyclone matanjaka be izay hamaritra ny toetry ny andro manomboka amin'ny alahady ho avy izao izay mitarika fidinany maripana izany mety ho tafidina hatrany amin'ny 2 degré Celsius izany ao amin'ny faritry vakina karatra iny sy ny manodidina ary ny maripana ambony kosa dia tsy ioatra ny 4.0 ka hatramin'ny 4.0 degré Celsius ao eto afovoantany. Misy moa ny front miakatra avy amin'ny lakandrano Mozambika ao atsimon'ny Madagasikara izay mitarika fikorotana ny ranomasina ihany koa ka ho mafy ny fitsokan'ny rivotra, ho mafy ihany koa ny onjan-dranomasina entanina ihany koa araka izany ireo mpiandreka tsy handeha an-dranomasina manoloana izay faratsy ny toetry ny andro amin'ny farany ity herinandro ity izay. Dia iny ihany koa tompo kilay sy tompo vavy nindesitsika namarana
ny vaovao tamin'izao niany izao misaotranao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitava amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka koa. Samby tsara tompo lay sy tompo vavy.